Tonga de Madagascar ihany koa Andriamatoa Jean-Claude Lestrac, secrétaire général ny voamerany ranomasimbe indiana nantseho ino ahafantarany maro azy anaramaso ny dingana ivoahana amin'ny krisy ny fifidianana ity iraka tonga eto amintsika ity nasiany resaka moa ny makasika ny isan'ny candidat maro ifaninana fifidianana filoham-pirenena eo ihany koa ny fanehoan-keviny makasika ny fehi-kevitry ny FFKM farany teo. Lova Ramanatsoa. Mifandraika amin'ny dingana ivoahana amin'ny krizy sy ny fifidianana ny iraka ataon'Andriamatoa Jean-Claude Lestrac, sekretera jeneraly ny voamerany ranomasimbe indiana na ny COI eto Madagasikara. Ny gadiny tolakandro teny amin'ny seranam-piarany manidina eny Ivato tokoa ny tenany. Nambarany ary nandritra ndresadresaka fohy nataony tamin'ny mpanao gazety fa miandry ny fanajana ny tondrozotra izay efa napetraka sy ny fanatanterana ny fifidianana ny COI. Mikasika ny isan'ireo kandida izay maro dia maro mahatratra 270 dia nilaza ny sekretera jeneraly ny COI fa manampirofo ny finiavan'ireo mpanao politika amin'ny firosona amin'ny fifidianana sy fivoahana amin'ny krizy izany. Mikasika ny COI kosa dia nilaza Jean-Claude Lestrac fa mbola miantehitra amin'ny fampiarana ny tondrozotra sy ny fanajan'ny mpanao politika izany ny voamera soloany tena. Mikasika ny fehi-kevitry ny FFKM kosa dia nilaza ny COI fa tsy makasitraka ny mety ho fanemorana ny fifidianana. Niona tamin'Andriamatoa Leonidas Dezapsidis, maso ivony vodina Europeanina, Ramatoa Fatma Samora, solon-tena firenena mikambana eto Madagasikara, ary Ramatoa Beatrice Satala, filohan'ny senita Andriamatoa Jean-Claude Lestrac. Amin'ny alahady 12 May ho avy izao no andaon'i Madagasikara ny tenany.